manoloana ny raharambo malaza zay maro ny nanao hevitra mikasiky ny raharaha iny a amin'ny mampitahiry ny fitombokaseam-panjakana amin'ny tsy ny fitsarana an-tenako dia mitondra fampiononana aloha ho an'ireo fianakaviana zay nanamanjo indosy ny fahafatesana ary mbola mampahery koa ireo eo an-dalam-pasitranana satria ny hôpitaly ry havana dia natao anasitrana fa tsy natao iandrasana fahafatesana dia ho sitrana soamatsara ny nareo zay mbola ny hôpitaly a ho tody soamatsara ny am'tokantrano nareo am'izao tsika amin'ny teny zao tokoa dia tsara ihany mampahafantatra ny vahoaka malagasy fa mitoa ny fanadihadiana eo anivon'ny fitsarana ary miara-miasa amin'izany a ny fitsarana sy ireo sampandrara hafa zay manao ny fanadihadiana ny raharaha ary atsoatsy dia anisan'ny anaovana fanadihadiana koa ny tompopety sy ny fianakaviany satria dia efa nisy nametraka fitoriana ihany koa ny tompopety sy ny fianakaviany tiako manambara horetany horen-danitra fa ny fitara-panjakana zay taren'Andriamatao ajaina Andrajoelina dia tsy manana olona arovana na iray aza amin'ity raharaha ty ary ny tenako dia namety toromarika Andriamatoa lehibe ny fampanoavana eo amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo fa zay rehetra tokony atsoina dia atsoina anaovana fanadihadiana ary ny toromarika faharoa nomeko azy dia mba hanafainganana arak'izay azo atao ny fanadihadiana ka hirsoina amin'ny fitsarana adelika be vava na cour criminel ordinaire ary raha azo atao hiantsoana mpanao gazety zany fa ny fitsarana moa tahaka ny fitsarana adelika be vava dia azo mibesy maro atrehana raha teo toy zay hatreto ny fanambarana azoko tenenina amin'ny maha-minisy ny fitsarana ny tenako